Indray mbava kosa eo amin'ny tontolo ny fampahafantarana ny setry ny toetrandro ny resaka toetrandro moa eto amintsika misy indrindra ny famelabelaran-kevitra momba ny fikorotana ny toetrandro moa izay tanterahana ny mety ho voka-dratsy ny eo amin'ny fiainan'ny olona sy eo amin'ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao izay no anisan'ny vohitra nandritra ny famelabelaran-kevitra sy fampitam-baovao mahakasika ny fikorotana ny toetrandro fanadihadiana irahana amin'ny rotsirakotiny iray ny eo amin'ny sariny mamy rasoanaivo. Faefatra amin'ireo firenena izay hiaran'ny fikorontanan'ny toetry ny andro i Madagasikara, ny ankamaroan'ireo tompon'andraikitra sy manam-pahefana ary mpikaroka eto an-toerana dia efa mahafantatra avokoa ny vokatra teraky ny fikorontanan'ny toetry ny andro saingy ireo olona madinika no tsy mahafantatra izany. Izany indrindra no isan'ny antony nampanantsony ny FES na ny Frederic Herbert Stiftung ireo tompon'andraikitra toy ny eny anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana, ireo mpampianatra, mpikaroka sy ireo mpisehatra amin'ny lafin'ny tontolo iainana hifampizarany momba ny fikorontanan'ny toetry ny andro. Filazany azy moa tsy fivahan'ny toetrandro fa fikorontanan'ny toetrandro antsika eto Madagasikara. Tsy vitany hoe miova fotsiny toetrandro fa tena mikorontana ary tena ary manakorontana ihany koa manakorontana ny fiainan'ny tantsaha ohatra manakorontana ny fiainan'ny tenandehibe ary nadehibe hitantsika ny vokatry ny rivodoza mandalo ny amatanjaka ny rivodoza miova fotoana atombary ny rivodoza any amin'ny faritra resaka eto Madagasikara ny fambolem-bary miova ny fotoana mafazana vary tsy fihitsana vary vokatry ny fikorontanan'ny toetrandro. Eto amintsika efa misy manam-pahaizana any ministera any amin'ny fikambanana raisam-pirenena fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana any amin'ny mpampianatra mpikaroka any akatso eny amin'ny université misehatra maro izay mahafantatra zavatra maro mikasika ny fikorontanan'ny toetrandro fa ny toerana tsotra mpianatra tanàn-dehibe zany na ambanivohitra dia tsy mahafantatra mihitsy mombamomba ny fikorontanan'ny toetrandro. Izay no antom-pisin'ity fihaonana sy fifanakalozana androany ity. Izy ity zany tena hoe fifanakalozana mahay fahaizana izy. Traika efa momba an'io fikorontanan'ny toetrandro izay no nahatonga ny FES nanasiny isan-karazany ireo andray anjarany ady-hevitra atao. Misy mpikaroka ao, misy tanora mpiaroka ao, misy olona miandraikitra amin'ny ministera ao any amin'ireo lavitra isan-karazany. Lavitra isan-karazany misahana ny mombamomba ny fikorontanan'ny toetrandro. Mety misy ny voka-dratsy ateraky ny fikorontanan'ny toetry ny andro, anisan'izany ny fikorontanan'ny fomba amam-panao eny ifotony, indrindra fa ho an'ireo tady tsapam-boly sy mpiompy. Mety izy kosa nefa ny vokatra tsara na zava-baovao azo tsoahana amin'izany raha ny fanazavan'ireo mpikaroka. Anisan'ny fanampiana voalohany ny fampahafantarana ny eny ifotony ny fikorontanan'ny toetry ny andro, ny famoahana horonan-tsary iray amin'ny teny malagasy izay natao tany aloatra mangoro ka azo anjara amin'izany ny rehetra.